Ivavaka tsika isotra an'Andriamanitra. Jevan'Andriamanitra raha eo. Misotranao zay no ny fitantananao ny fiainana tsiraray avy. Nambininao ka tratry ty androany ity zay eto Antsohi. Androany sabata faina amby folo ny volana Desambra taona 2024. Ty ny fiaonanay voalohany amin'ity taona ity. Mba hifampahirezanay ny amin'ny tenin'Andriamanitra indray. Misaotra ny tahinao anay satria lava ny lalana andehananay avy lavitra. Narovanao tamin'ny loza rehetra. Misy ny avy any Mandritsara, avy any Befandrina, avy any Bealalanany, avy any Fianarantsoa, avy any Antananarivo, sy ny manodidina rehetra eto tonga eto izay tantananao ny dianay. Narovanao tamin'ny loza rehetra. Afaka manatrika anao amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao. Tsy vitany hoe tonga eto izay fa mbola nitondra ihany koa ny fanatitra araka ny baikonao zay manao hoe aoka tsy misy iseho fanatreko tsy mitondra fanatitra ny olona. Foka ny olona samy mitondra araka izay zakany avy sy araka ny fanambinana zay nomen'Andriamanitra azy. Ko dia raiso izany mba hoantra-kasitrana amin'ny seza fiandriananao ane ka tsy verina aminao foana ny teninao raha tsy natateraka zay nampandehananao azy. Ka dia ho tahina sy ambinina tokoa ny voakanao hatramin'ny kely indrindra ka lehibe indrindra. Tondram-bavaka zay zay tsy mba nanaka tolotra mamindrafo aminay ka mba ho tahio ny voakanao amin'ny herinandro dia mba hitondra mpifaliana anao indray amin'ny herin'ny toy izao. Dia mitenena ary Jehovah amin'ny alalan'ny vakiteny ny soratra masina zay no vakianay tao fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany. Ho azy ny dera sy ny voninahitra mandrakizany. Haleluya. Amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana izany.